J'entre par le sang de l'amour. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'amour. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'amour. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'amour. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint. Car ton nom est très j'entre dans le lieu très saint. J'entre dans le lieu
poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire s'envolent, que les lumières qui coulent, que les lois de ton royaume prennent en nous, que le poids de ta gloire coule, que le poids de ta gloire coule, que le poids de ta gloire coule. Seigneur, j'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, car ton nom est très saint. Ton nom est saint, ton nom est très saint, très saint. Seigneur, alléluia, gloire, gloire à toi seul. Alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay anio Sabotsy faha 4 ny volana avrila 2024. Ry hava malala amin'ny Tompo, raha fantatrao ny rahateo raha hainao dia faly ny fony Tompo raha ny hira ianao. Raha ny hira ianao satria izy dia masina ny tompontsika, mangataka aminy isika mba hidina amintsika ny voninahitra, ny fahalebiazany amenaontsika, ary izy mihitsy no hiarontsika ao anatiny voninahitra. Ry havana, masina ny raintsika, tsara ny Tompo Andriamanitra antsika. Ohatra nefa ny an-danitra sady isika rehefa mihira indraindray, rehefa tena fanahy izy. Faly izay miaraka aminao eto anio satria anio dia andro fandraisana ny fanasany Tompo. Ry havana, mety efa nanomana ianao, efa navoako tety nomaly ny amin'ny fampatsihivana momba ny an'izay. Ry havana, tiantsika Jesosy, aoka tsy ho raisintsika zavatra kely fotsiny ny fotoana toy izao izay hivafahantsika, fa tena ho raisintsika ho amin'ny fiainantsika mandrakizay, satria hiala ety isika Tompo ho any an-danitra. Enganeka ho lasa any an-danitra tokoa isika. Miala tsiny aminareo izahay alohan'ny hanomboana ny fotoana, ianareo izay manoratra satria tsy afaka mamaly izahay, fa hitanay ny soratra izay alefanareo. Dia miala tsiny fa tsy afaka mamaly izahay, fa shalom ho anao ao amin'ny Jesosy. Désolé pour vous quand vous ne savez pas parler en malgache, parce que cette moment de prière on fait en malgache. Mais merci à vous
pour nous écrire par le message. Et gloire à Dieu seul. Et Jésus vous bénisse. C'est lui seul le Fils de Dieu. Amen. Ry avy malala amin'ny tompo. Anio isika dia ny fiovana, dia ny teny ny fanahy masina, fa any amin'ny farany ny fotoam-bavaka zany dia ampibebaka izany ary koa ampandray anao izay te andray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao izay. Amen. Zay zany no nitenen'ny fanahy masina satria tonga zany ny fotoana raha ohatra mangetaeta ianao andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia afaka zany ianao mandray azy amin'ny fonao ary manokatra ny fonao eo anatrehan'ny tompo ary miteny amin'ny vavanao. Dia rehefa vita zany ny fotoana, rehefa mamarana ny fotoana zany vita ny tenin'Andriamanitra, rehefa voky tsara zany ny fanahinao dia miteny ny mpanompon'Andriamanitra zany i evangelista Erika zany nenio satria izy no mitondra ny teny ny amin'ny toriteny dia hiteny izy zany raha vonona ianao andray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Amen. Ry havana zava-tsoa izany satria lalana ho antsika ho any an-danitra. Ry havana dia mbola misy ny fotoana dia manike. Satria mety ianao manontany hoe mibebaka ianao eto rehefa mivavaka eto isika nefa ny ianao mbola tsy vita fihavanana amin'ny Jesosy. Dia miverimberina foana zany. Fa tonga zany ny fotoana rehefa vita ny fibebahana, vita ny tenin'Andriamanitra dia any farany dia ampibebaka anao zany Jesosy. Izy mihitsy no ampibebaka anao. Andraisanao azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Ry havana, alohan'izany dia andray tenin'Andriamanitra isika ny amin'ny ho fibebahana rehefa avy eo. Efa nihira isika teo nanambara ny amin'ny mahamasina any tompo, mahamasina any Andriamanitra. Ka hivavaka fo isika alohany resantsika ny tenin'Andriamanitra izay hibebahantsika. Omany ny aim-panahinao, miomana ianao eo amin'ny tompo. Satria raha tena feno ny fanahy ianao dia hita fahagagana amin'ny fiainanao. Zay tsy mahita anao fa ny tompo sy ny anjely no mahita anao. Amen. Hivavaka fo isika tompo alohany anombohantsika ny fotoana. Hisaotra ny iray isika. Ataovy ny vavakanao amin'ny toerana misy anao fa ianao Jesosy. Asandrato ny vavakanao. Ray malala misaotra anao izay. Midera mankalaza anao. Manaja anao ray. Satria anao no Andriamanitra. Araka ny iranay teo ray malala dia masina ianao. Masina ny anaranao ray malala ianao tompo ny tompo sy mpamonjy ianao. Ianao irery ihany no afaka manafaka anay. Jesosy midera anao izay. Manaja anao izay. Misaotra ny amin'izao fotoana anio izao. Misaotra satria mbola afaka mivory eto izahay. Iantso ny anaranao, anatonanao Jesosy naiza no misy anay olonao tsiraray avy Jesosy. Mangetaetanao izay Jesosy. Mangetaetany ao aminao izay ray malala ka manaja anao izay. Manandratra anao izay. Ka hatreo izao fotoana izao ray malala okenao iainao anay any amin'ny toerana misy anao any an-danitra. Okenao tompo iainao anay. Valio ny vavaka ny tsiraray avy. Hatreo ny olonao tsiraray avy izay miantso anao. Izay mitady anao. Milanao mafy izay ray malala milanao zay Jesosy ka mangataka aminao zay fanahy masina hitantana izao fotoana manontolo izao eo ambanin'ny tana mahirinao. Ka okenao no hiteny fa izay kosa dia angina. Okenao no hiasa aminay tsiraray avy hikasika ny fanahinay, hikasika ny fonay. Ka misandrata Jesosy misandrata amin'ny voninahitrao Jesosy ireo ny olonao tsiraray avy any amin'ny toerana izay misy azy ihany Jesosy. Ka okenao tompo no hiteny amin'izy ireny. Okenao tompo no hamangy an'izy ireny. Misaotra anao Jesosy efa henoko sahady efa eto ianao. Efa eto anao Jesosy. Efa manatrika anay tsiraray avy ianao satria ho ianao tompo. Raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany aho.
Jesosy io. Efa mihoatra n'izany izay eran-tany Jesosy io, ka manatrika anay ianao satria ny fanahinao ray dia fanahy fito eran'izao tontolo izao ary mahita anay tsiraray avy ianao ka misaotra ray eo, misaotra ray eo. Dera ho anao rery ihany. Aleloia. Amen. 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 Dia avamaralao amin'ny tompo. Ny teny izay ampibebahan'ny tompo antsika anio dia ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia toko faha 1:30. Dia eo amin'ny andiny fa 7:20 ka hatramin'ny faha 30 izany no horaisintsika amin'ny fibebahana. Dia misy verset anankiroa nomeny fanahy masina ihany koa zany anohizantsika anio. Aleloia. Jeremia toko faha 1:30 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 30. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro avy ny andro, hoy ny Tompo, ka afafiko eny amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, ny taranak'olombelona sy ny taranaky ny biby fiompy. Ary toy ny niambenako azy mba ongotana sy azera, arodana sy oravana ary ampahoriana, dia ho toy izany no iambenako azy, aorina sy ambolena kosa, hoy ny Tompo. Amin'izany andro izany izy dia tsy hiteny intsony hoe ny ray no nihinana voaloboka marikiry, azafady, ny ray no nihinana voaloboka marikivy ka ny nifiny zanany no madilo. Fa samy ho fatiny elony avy ny olona rehetra, na iza no homana voaloboka marikivy, dia izy ihany no adilo nify. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara izany fa amin'izao andro iainantsika izao efa tonga izany. Efa tonga izany fotoana izany raha ohatra ka isika no manota, dia isika ihany no andray ny valiny nataontsika. Izay no mahatonga antsika hibebaka. Eto zany ny Tompo dia miteny amintsika hoe tsy ny raintsika raha mbola velona ny papanao, na tsy ny mamanao raha mbola velona ny mamanao, na koa zany izay olona mitaizanao no handray ny vokany ny ataonao zany sy ny ataoko koa zany, fa izako ihany no handray ny valiny nataoko, dia ianao ihany koa no handray ny valiny nataonao. Ry havana, isika tsiraray avy samy handray ny valiny eloka nataontsika. Hoy ny tenin'ny Tompo, averiko kely amin'ny 7:20 dia midina isika. Hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny anarany: indro avy ny andro, hoy ny Tompo, ka afafiko eo amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, ny taranak'olombelona sy ny taranaky ny biby fiompy. Amen. Eto zany tsy mijanona intsony eo amin'ny taranak'i Israely na taranak'i Joda zany, ny taranak'olombelona sy ny taranaky ny biby fiompy. Amen. Tena hoe ny olombelona rehetra mihitsy zany. Ny olombelona rehetra mihitsy, tsy mijanona intsony ao amin'ny fokony Israely, fa ny olombelona rehetra mihitsy izany. Ry havana, miomana ianao handray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao any amin'ny farany, raha mahatsapa ianao fa tena mbola ao anatin'ny fomba ny fiainana olombelona mandeha araka ny fomban'izao tontolo izao. Mila isika vita fihavanana amin'ny Jesosy Tompo. Eto zany ny Andriamanitra dia miteny amintsika, mampiomana antsika izany hoe tsy ny taranak'Israely sy Joda ihany zany, fa ny taranak'olombelona sy ny taranaky ny biby fiompy. Hatramin'ny biby fiompy koa dia ambarany ato. 9:20. Ary toy ny niambenako azy mba ongotana sy azera, arodana sy oravana,
ary ampahoriana dia toy izany no iambenako azy, aorona sy ambolena kosa hoy ny tompo. Amen. Ry havana, mampatahotra izany. Jereva anie ny fiambenan'ny tompo zany, ny fiambenana ho ataony izany amitsika, dia hoy ny tompo amitsika hoe, ary toy ny niambenako azy mba hongotana sy azera. Tena misy ongotany tompo zany ao, ongotana. Zany hoe alana avy any amin'ny fakany mihitsy raha ohatra ka ongotana. Zavatra anankiray ongotana dia tena hoe tsoahana mihitsy zany izy manontolo. Ry havana, sao sanatria isika ka ongotana Andriamanitra hiala aminy. Ry havana, mila isika mitandrina mafy. Dia hoy izy hoe azera. Sady efa ongotana, mbola azera ihany koa. Ongotana sy azera, tena hoe arodana izany araka ny fitenenantsika. Raha misy rindrina anankiray mitsangana, dia raha ohatra ka hoe azera, dia tena hoe tsisy ninona intsony zany mipetraka eo, fa tena hoe azera tanteraka. Ry havana, zava-doza izany. Arodana sy horavana ary ampahoriana dia toy izany no iambenako azy, aorona sy ambolena kosa hoy ny tompo. Amen. Ry havana, sady efa ongotana sy azera ary arodana sy horavana. Tena hoe tsisy ninina intsony mihitsy zany. Tsisy tafapetraka intsony mihitsy. Raha ny hotantsika no alany tompo toy izany dia adio tanteraka isika. Izay no tiany tompo ho atao amintsika. Izay no tiany ho atao amintsika. Ny fahotantsika, ny elokantsika. Nefa isika zany dia mila manatona ny tompo mihitsy ny tenantsika sy ny fanahintsika. Zay zany vao afaka ny tompo anao an'izay amintsika. Jesosy tsy mba manery fa miandry izy. Rehefa tena vonona ianao tompo dia manatona ny tompo. Miandry Jesosy. Nefa mitandrema sao dia tara loatra. Sao dia tonga ny tompo eny amin'ny rahoalanitra ka tavela ety. Na koa ho faty ianao, na ho faty za, satria tsy maintsy ala ety isika. Raha vao ohatra ny olona mare hoe ho faty dia matahotra. Tokony tsisy ampanahintsika ny amin'ny fahafatesana satria tsy maintsy andehanana io. Tsy maintsy ala ety isika fa mila miomana izany. Amen. Mila miomana mba ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, dia hoy ny tenin'ny tompo eto hoe, ary ampahoriana, zany hoe ampahoriana izany tena hijaly. Tena mijaly izany. Dia ho toy izany no iambenako azy, aorona sy ambolena kosa hoy ny tompo. Amen. Aleloia. Ohatr'izay zany no iambenan'ny tompo antsika. Ambenan'ny tompo isika ho aoriny indray zany, ho tonga vaovao, ho adio vaovao sy ho amboleny. Ho amboleny ho tonga vaovao. Ry havana, amin'izany andro izany izy dia tsy hiteny intsony hoe ny iray no nihinana voaloboka marikivy, ka ny nifiny zanany no madilo. Fa samy ho faty ny elo ny avy ny olona rehetra, na iza no homana voaloboka marikivy, dia izy ihany no adilo nify. Amen. Zay le izy. Isika izay mihinana ny zavatra marikivy ihany no mahatsapa fa marikivy. Tsy ny olona akaikitsika koa ny mihinana zavatra marikivy. Dia marikivy izy dia marikivy koa isika. Tsy izany mihitsy. Ny zavatra raisitsika amin'ny tanana ho antsika, raha marikivy dia isika ihany no mahatsapa an'izany. Dia ohatr'izay no tiany tompo ambara eto hoe ny fahotana ataontsika izany, ny elokantsika, dia isika ihany no handray ny valin'ny elokantsika. Isika ihany. Ary samy ho faty ny elony, hoy ny tenin'Andriamanitra. Samy ho faty ny elony avy ny olona rehetra.
amen. Ry havana zava-doza izany. Samy ho fatiny elony avy. Raha mamaky ny toyiny ianao manomboka amy andiny faha 1 ka hatrany amin'ny andiny faha 4 dia manambara ny tompo ny amin'ny fanekena vaovao izay ataony amintsika izany. Amintsika rehefa miverina aminy isika. Dia ny teniny ataony ao am-pontsika zany. Tsy ho raisiko daholo satria manjary lavabe. Zany hoe zava-tsoa zany no tanteraka amin'ny fiainantsika. Rehefa tena isika zany tena mankatoa ny tompo dia hanao fanekena vaovao izy amintsika. Ry havana, mety ianao mbola tsy nandray an' Jesosy. Mety anio ianao no hanao fanekena vaovao amin' Jesosy. Hialanao amin'ny ratsy rehetra dia hanatonanao azy. Ao amin'ny bokin'ny Romanina fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra, zay mahatonga anay hoe abebaka andraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy raha mbola tsy nandray ny tompo ianao dia mivaky toy izao amin'ny Romanina 10:7 ka hatramin'ny 7:10. Romanina 10:7 ka hatramin'ny 7:10 ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy hitsanga menatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany ny tompon'izy rehetra, sady manan-karena omena izay rehetra miantso azy izy, satria izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Amen. Ry havana mazava tsara, miteny zany tenin'Andriamanitra eto hoe raha ohatra ianao ka manaiky an' Jesosy ho tompo, manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao. Mila tsika manaiky amin'ny vava. Mila itsika manaiky amin'ny vava ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Mino amin'ny fo zany dia manaiky an' Jesosy amin'ny vava fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Aleloia. Fa amin'ny fo no inoana, mino amin'ny fo aloha, azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amen. Ry havana, tsy maintsy amin'ny vava isika no manaiky eo anatrehan' Jesosy sy ny anjeliny any an-danitra zay isika vao mahazo famonjena. Ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Lioka, io vakiantsika farany dia hibebaka isika rehefa avy eo. Ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Lioka 5:17. Okenao no hamaky an'io tantara io momba ny amin'ny fanoharana ny amin'ilay ondry very fa hita indray. Dia hoy ny tenin'ny tompo amin'ny 17 hoe lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka mihoatra noho ny olona marina 7:70 izay tsy misy tokony hibebahany. Amen. Zany hoe raha ny anankiray, olona anankiray mpanota mibebaka miverina amin'Andriamanitra dia ny olona 7:70 izay efa ao amin'ny tompo iny ny tompo eo ihany, fa le anankiray mibebaka toy ilay zanak'ondry anankiray very ka faly ny tompo nahita azy dia ho toy izany ny fifalian'Andriamanitra. Ary miteny zany ny tompo hoe ho hisy fifaliana toy izany any an-danitra. Amen. Ho hisy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanota iray izay
bebaka. Amen. Ry havana, raha misy bebaka dia ho isy fifaliana lehibe any an-danitra. Ry havana, afaka miomana ianao any farany, afaka mandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Amin'ny fotoana io dia ho isy fifaliana lehibe any an-danitra, eo anatrehan'ny ray sy ny anjeliny any an-danitra. Ry havana, hibebaka isika satria isika dia tsy mendrika, ary toa nanambara tsara ny tenin'Andriamanitra teo fa isika ihany no hitondra ny elokantsika eo anatrehan'ny ray. Ny fahotantsika tsiraray avy dia ho zakaintsika tsiraray avy, ka mila mibebaka isika. Hibebaka isika dia avy mibebaka isika dia mandroaka devoly, aza matahotra mandroaka devoly, roay ny fanay ratsy rehetra, fa tonga dia mitsoaka izy rehefa roanao amin'ny anaran'i Jesosy. Anefany dia dorana amin'ny rahan'i Jesosy, tonga dia mitsoaka. Dia aorianan'izay isika dia hiomana ny amin'ny fandraisana ny fanasany tompo, satria madio isika avy eo. Hoe teo amin'ny tompo ny tenanao, izay tsy malala ny mombanao, izay tsy mahafantatra ny ota izay nataonao, fa Jesosy miantso antsika tsiraray avy hibebaka eo anatrehany. Dia iainao antsika izy rehefa hibebaka marina tokoa isika tsiraray avy. Hibebaka isika tompo, andohalika isika hibebaka eo anatrehan'i Jesosy, eto amin'ny tompo ny tenanao. Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao, miantso ny anaranao tompo, satria mpanota izay, tsy mendrika izahay. Ianao no antsoinay ray malala, satria ianao no Andriamanitra. Tonga aminay ny teninao anio Jesosy, manambara Jesosy fa izahay dia hitondra ny elokanay eo anatrehanao, ary ho faty amin'ny fahotanay izy raha ohatra ka tsy mibebaka Jesosy. Eny Jesosy, tsy nolo-kafa no hitondra ny fahotanay, fa izay tsiraray avy no anatrika ny fitsarana. Anatrika ny fitsaranao Jesosy, ary ho very ny fananay raha tsy miverina aminao izay. Ka indreto izay Jesosy, izay afaka mandohalika Jesosy, izay afaka mandohalika Jesosy dia mangataka aminao. Eo koa tompony tsy afaka mandohalika, fantatrao Jesosy ny tsy fahasalaman'ny sasany izay tsy afaka mandohalika Jesosy. Mamindra fo tompo, mamelanay Jesosy malala ao. Diovy Jesosy izay, diovy amin'ny ranao tompo, satria ianao no Andriamanitra mendrika ho very. Tompo malala ao, mpanota izay, tsy mendrika izay Jesosy. Ity aho Jesosy, ity aho Jesosy, mamelany e, mamelany fisainako Jesosy, diovy ny fisainako, adio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainako, sasao amin'ny ranao Jesosy eo, mba adio eo anatrehanao, mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ao, ho any amin'iza moa izay, raha tsy ho any aminao irery aho. Tompo malala ao, ianao no mpanadio anay, sasao amin'ny ranao tompo, ny ranao Jesosy. Ianao lay masina sy mahery, ianao lay masina sy mahery, ny ranao teo amin'ny Golgota Jesosy no nanafaka anay, nanadio anay Jesosy. Nefa mila izay Jesosy miverina aminao, ary mibebaka eo anatrehanao. Jesosy tompo, diovy amin'ny ranao aho, diovy amin'ny ranao izay tsiraray avy izay miantso anao tompo, satria ianao no Andriamanitra, mendrika andray ny voninahitra Jesosy. Jesosy malala ao, oka ianao anadio ny masonay, ny fijerinay tsy mendrika rehetra Jesosy eo, sasao amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy eo, pirifio izay Jesosy eo, diovy izay Jesosy malala ao. Tompo malala ao, ho any amin'iza moa izany, amboary ny fijerinay, amboary ny famindranay Jesosy, diovy ny tongotray amin'ny ranao soa, ampianaro mandeha tahaka anao izahay, amboary ny famindranay Jesosy. Tompo malala, amboary Jesosy ny fiteninay, ny vavanay tompo,
diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy. Okanao anasa ny vavanay amin'ny ranao sy rehetra naloto nohaninay Jesosy eo, dia diovy amin'ny ranao izay. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy eo. Mila ny ranao fantatro izay. Mila ny famindraponao izay. Diovy amin'ny ranao izay tompo malala. Sasao amin'ny rano. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Ny lelanay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny teny rehetra tsy mendrika teo anatrehanao. Ny teny rehetra tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy. Tompo malala o. Okanao iainy ny olonao izay mibebaka amin'izao resy fotoana izao. Izay mitalao aminao Jesosy io. Mitondra ny tenany ao anatrehanao. Maro tokoa ny teny ratsy. Maro ny teny foana. Tompo malala o, mamindrafo aminay. Diovy ny vavanay Jesosy. Okanao tompo anadio ny vavanay amin'ny afinao Jesosy. Ny vavanay tsy voatandrinay miteniteny foana. Tompo malala o, mibebaka eo anatrehanao izay. Mibebaka eo anatrehanao izay. Sasao amin'ny ranao ny tananay Jesosy. Ny tananay izay nikasi ny tananay, izay noraisy ny tananay tompo, diovy amin'ny ranao so. Diovy amin'ny ranao so Jesosy. Mba ho mendrika izay. Mba ho mendrika izay Jesosy. Satria anao no Andriamanitra. Mendrika andray ny voninahitra Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny tananay Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny tananay Jesosy. Tompo malala o. Manambara ianao eto, aza tia teny anareo. Miteny amintsika ny tompony amin'ny fitiavan-tena. Maro ny tia tena. Miteny amintsika ny tompony amin'ny fitiavan-tena. Aoka hiala amin'ny fitiavan-tena. Aoka hiala amin'ny fitiavan-tena. Aoka isika hibanjina an Jesosy. Mifona Jesosy amin'ny fitiavan-tenanay. Mifona Jesosy amin'ny fitiavan-tenanay Jesosy. Mifona Tompo. Mifona Tompo. Mamindrafo aminay. Mamindrafo aminay. Izay tianareo ihany no ataonareo. Impiry anareo no manao izany. Impiry anareo no tsy manaja ay. Impiry. Izay tianareo ihany no ataonareo. Tsy mihaino mitemika anareo. Tsy mihaino miambaraka anareo. Ry zanak'olombelona, ho avy ny fitsarana. Ho avy ny fitsarana. Firenena mpanota. Olona mpanao ratsy. Zanaka mpanao mety. Nafoen'Andriamanitra zanak'olombelona. Mila mibebaka isika. Mila mibebaka isika. Firenena mpanota. Tia tena. Mila miala amin'ny fitiavan-tena. Tsy mahafoy akory ny fotoana ionana amin'ny tompo. Na ny vavaka aza. Na mamaky teny aza. Ny tenanareo ihany. Ny tenanareo ihany. Mila mibebaka ianareo. Mibebaka izay Jesosy. Mamindrafo aminay. Raha tonga amin'izao fotoana izao moa aho. Raha tonga amin'izao fotoana izao moa aho. Iza no tafiakatra. Iza no tafiakatra. Maro no tavela. Maro no tavela. Raha tonga amin'izao fotoana izao. Maro no tavela. Maninona ny tenanareo nalefanareo aloha. Maninona ny tenanareo nalefanareo aloha. Maninona. Tsy te hiditra any an-danitra va ianareo. Tsy te hiditra any an-danitra va ianareo. Te ho tavela ty va ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivazina fa izay afafinareo no jinjainareo. Repentance. Repentance. Ry zanak'olombelona. Ry zanak'olombelona ho avy ny fitsarana mamay. Ho avy ny fitsarana mamay. Efa niala ny fitsaran'Andriamanitra efa avy amin'izao tany izao. Efa tonga amin'izao tany izao. Efa manomboka ny fitsarany zanak'Andriamanitra. Efa manomboka ny fitsarana ny zanak'Andriamanitra. Efa manomboka ny fitsarana ny zanak'Andriamanitra. Aminareo tsirairay ihany. Inona no asa asehonareo anatrehako? Inona no asa? Inona no vokatra asehonareo eo anatrehako? Eny. Mila mibebaka ianareo tsirairay ihany. Fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavan-karena, fandalim-potoana amin'ny zavatry ny tany, fandalim-bola amin'ny zavatry ny tany. Ny tenanareo ihany.
ny kibonareo ihany, ny fiainanareo ihany, ny akonanareo ihany, ny tenanareo ihany. Ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. Fandanipona, fandanipona. Ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana mamay. Mila mibebaka ianareo tsirairay. Mila mibebaka ianareo tsirairay. Mila manontany ay foana ny zavatra tokony ataonareo. Mila manontany ay foana na ina na ina. Ny zanak'olombelona ho avy ny fitsarana mamay. Mila mibebaka ianareo. Il est Dieu. Il est Dieu de miracles. Dieu de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de l'univers. Jésus, Yeshua Hamashiach. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il vient chercher ses élus. Il revient bientôt. Il revient sur les nuées. Seulement les saints qui peuvent rentrer au ciel. Seulement les saints qui vivent dans les saintetés. Qui vivent dans les saintetés. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Ny masina ihany ho tafiditra any an-danitra. Ny masina ihany ho tafiditra any an-danitra. Ny maloto rehetra tsy tafiditra any an-danitra. Ny maloto rehetra tsy tafiditra any an-danitra. Mila mibebaka ianareo. Aoka ianareo hibanjina ny lanitra. Aoka ianareo hibanjina ny ara-panahy. Raha mijery ny ara-panahy ianareo. Tsy hitanareo va ny fahavalonareo am'izao andro farany izao. Am'izao andro farany izao. Fa miasa tsy mitsahatra. Romotra Satana sy ireo miaramila. Romotra mandravarava. Ianareo dia azony avokoa. Mila ianareo mibebaka. Mila ianareo mibebaka. Tsy ho variana am'izao andro ianareo izao. Kely sisa ny fotoana. Miazakazaka ny tany aman-danitra. Miazakazaka ny fandravana. Tsy hitanareo va. Tsy hitanareo va. Kely sisa dia hiverina. Kely sisa. Efa neny ny trompetra. Efa neny ny trompetra. Trompetra fara. Trompetra fara. Ny ratsy dia ratsy hatrany. Ny ratsy dia ratsy hatrany. Maro ny verin-dalana. Maro ny verin-dalana. Ho avy ilay antikristy. Efa any izy. Efa any izy. Efa maro ny iverin-dalana anaraka azy. Mitady mirakitra. Mitady fagagana. Tsy mandray baiboly intsony. Tsy mamaky ten'Andriamanitra intsony. Fa mihaino mpamitaka. Be ny mpaminany sandoka eran-tany. Be ny mpaminany sandoka eran-tany. Maro ny voafitaka. Maro ny voafantrika. Tsy tsapanareo va izany. Tsy tsapanareo va izany. Tsy hitanareo va izany. Tsisy intsony ny fotoana. Tsy manao vakansy ianareo ety ambony tany. Tsy manao vakansy ianareo ety ambony tany. Fa asa missionnaire. Missionnaire. Nalefako ety ambony tany. Ny rako hiasa. Mandra-pahatonga ny fahataperana izao. Eny. Eny. Raha makatoa ianareo. Dia inana ny vokatry ny asany. Fa raha tsy makatoa kosa ianareo. Dia afo. Fary afo. Fary afo. Afo be. No miandry ny mpanota. No miandry ny mpanota rehetra. Ny zanaka mpaniratsira rehetra. Ny zanaka mpaniratsira rehetra. Dia overany amin'ny afo. Overany amin'ny afo be. Mila mibebaka ianareo. Mila mibebaka ianareo. Ry olombelona rehetra. Ho avy ny fary. Jerevo Madagasikara.
Jerevo ny tanindrazanareo. Efa niteny aho tany alalan'ny mpanofa. Efa niteny aho. Efa niala tao Madagasikara ny tanako. Efa taona maro izay nanambarako izany teto. Tato amin'ny YouTube. Efa niala tao Madagasikara ny tanako. Efa mitovy amin'ny tanàna rehetra eran-tany Madagasikara. Mitovy amin'ny firenena rehetra. Tsisy tanako intsony ao Madagasikara. Jerevo zavatra miseho. Jerevo zavatra miseho an-tandrazanareo. Biby devony mihinana biby. Devony izay topoiny gasy ihany no mivoaka miariary. No mivoaka miariary malala ao amin'ny tandrazana. Ao amin'ny tandrazanareo. Tsisy fiarovana intsony. Akizy. Akizy ararotiny olona. Ao ny mpanolana. Ao ny kolikoly. Ao ny tondra-drano. Ao mbola ho avy ny fatimana. Efa niteny aho. Efa niteny aho. Fa ho hisy raha mandrika. Ho hisy raha mandrika. Mila mibebaka ianareo. Mila mibebaka ianareo. Mila mibebaka ianareo. Tahaka ny olona taon'i Nive. Tahaka ny olona taon'i Nive. Raha mibebaka ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka dia iaino ny tonga ijo nananambara. Tonga ijo nananambara. Nibebaka izy. Nefa ny gasy. Vao miay ratsy. Miay ratsy. Miay ratsy. Miay ratsy. Ho fongorako ny olona ambony tany. Ho fongorako ny olona ambony tany. Ny mpaniratsira rehetra dia ho faty. Andray ny valikasana. Andray ny valikasana. Andray vali ny elony. Isambatana. Isambatana. Feno mpanompo sampiny amin'ny raza. Feno mpanompo sampiny amin'ny raza. Midinao Madagasikara ny tanany to. Mamindra fo Jesosy amin'ny Madagasikara. Midinao Madagasikara ny tanany to. Midinao Madagasikara ny tanany to. Jesosy. Mamindra fo amin'ny tandrazanay. Midinao Madagasikara ny tanany to. Midinao Madagasikara ny tanany to. Midinao Madagasikara ny tanany to. Mibebao any Madagasikara. Mibebao any Madagasikara. Itombony ho faty etsero. Ne maloto hatrany ny gasy. Me ratsy hatrany ny gasy. Me ratsy hatrany ny gasy. Tsy mety miverina. Tsy mety miverina amin'ny tompo. Midina ny tanany to. Ho avy ny fandravana. Ho avy ny fanongotana. Ho avy ny anjerany. Anjerany. Ny maro a Madagasikara. Ho avy izany tsy ho voasakana intsony. Foana izany. Satria tsy mety miaino ny gasy. Mafo. Mafo. Ho avy zava-doza ao tandrazantsika. Ho avy mila mibebaka ao a Madagasikara. Eran-tany mihitsy no efa ratsy. Eran-tany mihitsy. Isambatan'olona mila mibebaka. Mila miverina amin'ny Jesosy. Mila miverina amin'ny Jesosy. Mila miverina amin'ny Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy. Aminay sy ny ankonanay. Aminay tsiraray avy Jesosy. Mamindra fo Jesosy aminay. Mamela anay tompo. Diovy izay. Amboary izay Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Fanay masina. Okenao ameno anay. Okenao ameno anay. Okenao anamboatra anay. Okenao hitatana anay. Okenao hiaro anay. Okenao anavao anay. Mamindra fo. Mamindra fo tompo. Mamindra fo tompo.
evangelista Eric, oka ianao anohy ny vavaka sy fandraona devoly. Mingavy ianao ato. Sotranao Jesosy. Sotranao Jesosy. Sotranao endray, sotranao fanahy masina, sotrany mamangy anay. Fanahy masina mamangy antsika ankehitriny, mahita antsika tsiraray avy, fa tena mibebaka sy mifony ao anatenantsika, dia miaino izy mamindra fo, mamela ny helokantsika tsiraray avy, mampifahataontsika. Teny ny fanahy masina, tonga izy ankehitriny, izao no efa andro farany ka dia mibeba mandraisa ny tompo. Ary raha tena efa mifontsika nandray an'i Jesosy dia angatao ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy hanadio anao tanteraka. Ny rahan'i Jesosy no antsointsika, misotro ny rahan'i Jesosy tsika, ny rahan'i Jesosy mandoro izay tsy azo rehetra, manadio, manavao izay ao amin'ny tenantsika, ny aretina, ny tsimoka-aretina, ny valana-aretina, ary angatantsika ny rahan'i Jesosy handoro izay tsy azo rehetra. Dia hitsangana koa tsika tsiraray avy, hitsangana mandroaka ny asan'ny devoly. Sahia ianao mandroaka ny devoly, fa roa osa izy ny devoly dia handositra anareo. Ka dia mitsangana, hitsangana tsika amin'ny anaran'i Jesosy, handroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nandroana ny devoly Satana, hivoaka ny Satana sy ny devoly miala. Tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviako amin'izao asa fanompony izao, dia didina amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana miala ny afariany rehetra. Devoly ny asan'ny maizina dorana amin'ny rahan'i Jesosy, rahan'i Jesosy Kristy mandoro, rahan'i Jesosy Kristy manala izay tsy azo rehetra, ny endrika fanompo-tsampy rehetra, ny fanompo-tsampy, ny tsy finoana, ny fanahiana amin'izao fiainana izao, ny fitiavan-tena, devolin'ny fitiavan-tena, didina sorohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afariany rehetra. Tsy hanakely ny devolin'ny fahalainana, ny tsy fahazotoana rehetra amin'ny fanompoana, amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, didina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsy faharetana amin'ny fivavahana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, roahana ny asan'ny devoly Satana, didina, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapahana ny asan'ny devoly ny dragona, devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzeboba, devolin'ny Jezebela rehetra, ny fanompo-tsampy, ny zazavavindrano, didina amin'ny anaran'i Jesosy, fatorana amin'ny rahan'i Jesosy, tehana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miala ny Satana, hivoaka tsy hanakely amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny tsiraray avy. Niza manompo tena, niza mitady an'ny tompo ankehitriny, dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana, ny fahalemena rehetra, ny fahazaran-dratsy, ny fitondran-tena maloto, ny tsy fantanterahana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devolin'ny fanenjehana, devolin'ny fanenjehana sy ny fanaratsiana, tehana amin'ny anaran'i Jesosy, ny devolin'ny fankahalana, devolin'ny fampisarahana. Inona fikasany Satana amin'ny fampisarahana, tsy ahitana ny tompo, tsy ahitana, tsy ampandrosoana, devolin'ny tsy ampandroso, tsy ahitana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainako, amin'ny tenako, amin'ny asa fanompoana rehetra, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka nareo Satana, miala, potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho any afariany rehetra, tsy hanakely, tsy hanapahefana, fa ny rahan'i Jesosy no angatahako, ny rahan'i Jesosy handrakotra, ny rahan'i Jesosy hanjaka, ny rahan'i Jesosy mitoetra tanteraka, ary ny rahan'i Jesosy handrakotra, angatao ny rahan'i Jesosy ho amin'ny tenanao, amin'ny tokantranonao, afafiko ny rahan'i Jesosy amin'ny tokantranoko, afafiko ny rahan'i Jesosy amin'ny tenako, amin'ny fananako rehetra, amin'ny fiainako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviana, ny rahan'i Jesosy afafiko, ny rahan'i Jesosy hanjaka, handrakotra ny asany rehetra, handrakotra ny asa, handrakotra ny mpanompo ny tsiraray avy, niza mpanompo ny tompo eran-tany, dia ny rahan'i Jesosy handrakotra hiasa sy hiary, hifahiry, tsy hanakely, tsy hanapahefana, fa didina amin'ny anaran'i Jesosy, hivoaka ny afariany rehetra, potipotehana, tapatapahana amin'ny rahan'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, ny rahan'i Jesosy handrakotra, ny rahan'i Jesosy hanadio, ary ny fanenao masina tompo le afo mifanahy, le afo mifanahy, handrakotra le afo mifanahy, hanapotika ny asan'ny maizina rehetra, ny rahan'i Jesosy, ny afo ny rahan'i Jesosy hanadio, hanandoro izay tsy hanao rehetra, ny rahan'i Jesosy ary amin'ny anaranao Jesosy nandroana ny asan'ny devoly Satana, tsy hiverina aminay intsony, potehana sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, any afariany rehetra, ny sazan'ny Satana rehetra, ny endriky ny Satana, devoly, tsy finoana, ny fanahiana amin'izao fiainana izao, ny fampierikerena rehetra dia efa resika amin'ny hazo fijaliana. Jesosy nandresy ny asan'ny maizina, nandresy ny fahafatesana, Jesosy no torianay, Jesosy no angatahana, hiasa ny ranao Jesosy hanadio tanteraka, dia misaotra satria miasa ianao, misaotra mamaly vavaka.
misaotra mamindra fo, misaotra miteninao tompo, misaotra fanahy masina, miteny aminay, niteny taminay ianao tompo ka dia raisinay izany. Ataovy maharitra izahay, ataovy mazoto amin'ny famakiana ny teninao, aharitra amin'ny vavaka, aharitra amin'ny fanompoana, hiala amin'ny fitiavan-tena, fitiavan-karena, amin'ny fanompo-tsampy, amin'ny kolikoly, amin'ny zavatra marotra araka ny sitraponao. Aoka ny voninahitro niseho amin'ny fiainanay manomboka izao, hiseho amin'ny ankohonanay, hiseho amin'ny firenena malagasy manokana tompo. Ka dia mindafy fo, mamindafy fo amin'ny tsirairay avy. Misaotra miasa, misaotra omaly vavaka, voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra tompo, manjakà anay tompo, manjakà fanahy masina, hidina ianao fanahy masina, hidina fiainao ianao mandrakariva izay a. Dia fanahy fahendrena, fanahy mpanazava, dia fanahy mananatra, manolo-tsaina. Ianao niteny, tsy ampahafantatra ilay sitrapony indray ankehitriny a. Tenena araka ny fombanao fa vonin-kaina irery tompo. Ka ianao fanahy masina hidina, ka ianao fanahy masina hameno ny vavaka, hameno ny sainay tsirairay avy, ka tsisy feonay fa tsy ny feonao, ka tsisy hitanay fa tsy ny voninahitro irery ihany. Tenena mandrakariva tompo ianao fa teto aminay mandrakariva, eo aminareo mandrakariva hozy ianao ary ao anatinareo ka dia miasà ianao, manjakà tanteraka. Voninahitra ho anao irery ihany a, ny hery, ny tanjaka, ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka aty an-tany a, atolotra eo anao irery ihany a. Ny tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany zavatra izany. Alleloia, alleloia, amen. 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 Tonga dia mamerina ny fiarabana amintsika rehetra ry havana amin'izao hariva izao zany a. Misaotra antsika ny tompo a nefa ny tarihan'ny fotoana. Fanahy masina niaraka tamin'ny mama Felisia zany a, sy ny tenin'ny fanahy masina izay niteneniny teo a, nampitondray ny mpanompony ka dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia efa miomana izany tsika tsirairay avy a amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Inonay fa efa nanomana an'izany ianao zany a raha ohatra efa natao batisa amin'ny ranobe ary efa vonona ny handray ny fanasan'ny tompo. Dia hihaino ny tenin'Andriamanitra fo isika alohany handraisantsika ny fanasan'ny tompo izany. Efa nisy teny fampibahana teo a, fa tenin'ny tompo nampianarina antsika fa efa nisy teny hafa ihany koa zany a izay nomeny fanahy masina. Androany manokana dia isaorako amin'ny tompo ny fanahy masina miteny. Betsaka mihitsy a no efa nomanina mandritra ny herinandro fa rehefa tena alohan'ny nanomboana ny fotoana zany a dia niteny mihitsy ny tompo hoe efa niady tsara ny finoana hozy izy a. Paoly no niteny izany tamin'ny Timoty izany a. Dia izay no napetrany tao anatin'ny saiko tao zany hoe niady tsara ny finoana, dia izay a no hitondrantsika ny teny fampaherezana. Dia ny lohateny a izay nomeny fanahy masina ihany koa, fanahy masina daholo mampiteny amintsika. Ny lohateny izay nomeny a dia hoe ny faharetana amin'ny fanarahana ny tompo. Amin'izao fotoana izao zany ny olona dia tsy maharitra intsony mihitsy amin'ny fanarahana ny tompo. Voalohany indrindra tsy maharitra amin'ny fiaraha-mivavaka tahaka izao. Betsaka ny olona araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe manoratra eto izany a, miarahaba, tsy afaka mamaly izay fa matetika ny olona manoratra fotsiny, mitsidika dia lasa izy avy eo. Fa tsy maharitra hatramin'ny farany. Tsy maharitra izany ny olona amin'izao fotoana izao ny hoe mivavaka, miara-mivavaka. Ny atao hoe ny expérience izy amin'ny teny frantsay fa ny zavatra efa nisy hatramin'izay a sady jorovavim-belona no fampaherezana ho antsika. Fa maro satria efa tsy vao izao moa izany nanomboka izao fiaraha-mivavaka izao fa efa hatrany amin'ny Facebook izany nefa nanomboka izao a, indrindra tamin'ireny hoe fotoanan'ny Covid ireny. Dia betsaka ny fotoana, betsaka ny olona efa manaraka. Amin'arivon'arivo izany manaraka fa nitenen'ny tompo hoe mila miala tao amin'ny Facebook fa ny ao amin'ny Facebook izany ny olona te hijerijery fotsiny ihany. Rehefa manam-potoana izy a dia indraindray ny olona ary hoe izay zany mila tandremantsika mihitsy. Manaraka amin'ny fotoana satria misy hoe enregistrement zany dia mijery ihany indraindray a. Dia sady atao ihany ny fanasana vilia, atao ihany ny zavatra atao rehetrarehetra fa mila
tena miomana mihitsy zany rehefa ihaona amin'ny tompo tahaka izao. Ka zay zany betsaka ny efa nanaraka teo fa kivy le olona amin'ny WhatsApp manko zany, zay zany ampirisihana antsika koa raha tianao zany ny te hiara hivavaka amin'ny WhatsApp amin'ny fiaraha-mivavaka hoe ho avy Jesosy Kristy, dia misy ny fiaraha-mivavaka isaky ny alatsinainy alina sy ny alarobia alina zany manomboka amin'ny 9 alina izy zao zany amin'ny aty Eropa, dia misy zany hatramin'izay ka raha tianao ny hoe hiara hivavaka aminay eo zany dia afaka manoratra indray zany amin'ny anaran'ny groupe ianao dia valiana eo zany raha sitrapon'ny tompo. Dia zay zany no tenin'ny tompo hoe tsy maharitra mivavaka intsony ny olona, tsy maharitra mihaona amin'ny tompo, arak'ilay teny teo koa tia tena ny olona. Le tia tena eto zany matetika hoe tsy tia namana ohatran'izany, fa le tena hoe tsy tia tena, tsy tia ny tompo, tsy tia hivavaka, tsy tia hamaky teny. Dia zay mahatonga an'le hoe masiaka mihitsy ny tenin'ny fanamasina teo hoe tandremo ny fitiavan-tena. Zay zany no raisintsika ho vakiantsika ny tenin'ny tompo andraisantsika ny famparetana ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra aloha no raisintsika, 9 ka hatramin'ny 9. Timoty faharoa toko fahaefatra 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. 9 ka hatramin'ny 9, Timoty faharoa toko fahaefatra 9 ka hatramin'ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lohateny eto amin'ny baibolika izy dia hoe nahatanteraka ny fihazakazahako aho hitahiry ny finoana aho, fa izao dia efa tolotra ho fanatitra ahidina sady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho nitahiry ny finoana aho. Hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina, ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Tsara ny tenin'ny tompo amintsika. Paoly eto zany no miteny. Eto moa zany matoa hoe maninona moa zany ny hoe hazavaina ny tenin'Andriamanitra. Raha manaraka an' Jesosy tsika, arak'ilay teny teo, raha manaraka fotsiny olona ka tsy mamaky na tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia voafitaka ihany. Raha fantatrareo ny marina ozy izy dia marina no hanafaka anareo. Tsika zany dia hifanazava ny marina zany dia vakiana ato amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Zany mahatonga an'i Paoly eto nanafatra tamin'ny Timoty izy, Timoty izay zanany ara-panahy zany. Paoly eto dia nigadra tany Roma, dia any am-pigadrana izy manoratra Timoty zany hoe fantako ianao, ny ray aman-dreninao, ny bebeanao sy ny mamanao dia tena nitaizanao tamin'ny fanompoana sy amin'ny fanarahana ny tompo. Maro amintsika ny ohatr'izany fa vitsy ny ohatran'ny Timoty, na nitaizaina amin'ny fivavahana kristianina ihany ary fa mivily na manao izay tiany ataony ihany avy eo hany ka nakabeazan'ny eo. Zay mahatonga ny tenin'ny tompo teo hoe efa niala tao Madagasikara ny tanàn'Andriamanitra. Ny malagasy dia tena nitaizana ny foazina tamin'izany hoe fiainana kristiana izany, fa tsy isy nanaraka, manao izay tiany ataony ihany. Ny fanompoan-tsampy ary no tena tian'ny malagasy. Amin'izao fotoana izao na dia mivavaka ary ny olona, makany am-piangonana izy ny maraina, amin'ny fotoam-pivavahana dia tonga izy ny hariva lasa mihazakazaka any an-tendrombohitra any manompo ny dadarabe sy ny fanompoan-tsampy rehetra. Ahoana moa zany no eritreretintsika raha samy mijery, ahoana moa zany ny mety hoe fihetsiky ny tompo amin'izany raha ohatra hoe kristianina ianao zany hoe hanaradia anazy. Zany mahatonga ny Paoly eto vakiako sady zany amin'ny 9:9 hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Timoty faharoa teo hoe toko fahaefatra, hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana. Zay mahatonga satroboninahitra izay tehirizin'ny tompo antsika zany ho an'izay maharitra. Dia satroboninahitry inona ilay izy? Fahamarinana. Ilay fahamarinana dia ilay Jesosy Kristy sy ny fahamarinana hoe inona ny zavatra tsy marina izay toriana amintsika, izay ampahafantarin'ny olona koa. Ny tsy marina dia ilay fitiavan-tena teo ohatra anankiray. Ny tenako ihany aloha rehefa tsy mety amin'ny tenako dia aleo tsy manaraka an'zareo fa ohatran'ny tsy mafimafy izy zany, na izay mahatsaratsara ny fiainako ihany le amin'le ahatra amin'le fiaraha-mivavaka mitory eo tena tsara satria tsy miteny ny fitondran-tenako.
tsy miteny na ny fomba fitafy amin'ny tsy mendrika, ny fomba fiteny maloto, ny fihetsika, ny arak'le teny teo ny kolokolo sy ny fomba fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy teneninao ka eo no mety aminahako dia aleo aho zany miaraka amiko. Zay le hoe fahamarinana, fa rehefa miteny an'le fahamarinana dia tsy mety amiko le izy dia miala teo. Zay mahatonga ny olona tsy maharitra zany. Zay mahatonga ny Paoly mihitsy miteny amin'ny Timoty hoe mila maharitra hatramin'ny farany. Izy dia tena efa ao amin'ny fahaterany Paoly no miteny eto fa efa niady tsara ny finoana hozy izy. Toizako le famakiana ny teny teo toko andiny fahavalo zany toko fahaefatra amin'ny Timoty faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay omeny tompo mpitsara marina. Ny tompo no mitsara arak'le teny teo tsy mitsara ny ray izy, raha ny ray mihinana voaloboka marikivy izy ka tsy ny zanaka mihitsy no adilo ny nifiny, fa saraina araky ny asany avy ny olona. Zay mahatonga ny hoe ny tompo dia mpitsara marina. Jesosy Kristy rehefa nimbona tamin'ny hazo fijaliana nankalazaintsika farany teo dia nitsangana tamin'ny maty dia niakatra ho any an-danitra. Izy lasa any an-danitra nipetraka eo ankavan'Andriamanitra hitsara. Zay mahatonga an'ilay tsy le olona mbola miteny foana le Jesosy Kristy le zazakely hoe zanaky Maria dia tsotsony Maria eo izy tsy. Zay le fampianarana mila fantatsika iza marina le Jesosy io zanak'Andriamanitra, izy izy nanorenana an'izao rehetra izao. Tsy zazakely io fa tena mpitsara, efa mitsara eo amin'ny toerana misy azy izy zao le Jesosy zany le tompo, omeny tompo tsara marina ho ahy hozy izy amin'izay andro zay, amin'ny fotoana hidirantsika amin'ny tompo dia ho tsaraintsika. Tsy ny mpitarika fiangonana. Misy zany zay misy hoe fakapanahy matetika hoe any amin'le fiangonana etsy ny be dia be ny mpiara-mivavaka ao dia ao ihany zay ny mihazakazaka. Fa ny tsirairay no ho tsaraina. Ny mpitarika zany na amin'izao fiaraha-mivavaka izao ho tsaraintsika. Amin'izay misy antsika tsirairay avy tsika no tsaraina fa tsy ny fiaraha-mivavaka eto. Ny antony izay nitenenin'ny tompo teo izy zany ny fiantsoana avy eo raha mbola tsy nanolotra tena ho an'ny tompo ianao dia efa miomana fa hanao vavaka tsika ho fanoloran-tena. Ianao mahita an'izay any amin'ny toerana misy anao azy any zany fa ny tompo no hitsara. Dia zay ilay izy hoe aza mangataka-andro mba tsy ho tara loatra. Betsaka ny fomba fiantsoan'ny tompo tsika mieritreritra hoe ho avy tokoa hoe Jesosy satria izay ny teny no avy eny amin'ny raho ny lanitra izy haka izay azy fa amin'ny fomba hafa no mety fiaviana ka raha tsy tapa-kevitra ianao zany dia anjaranao sy ny tompo moa zany fa ny teniny amintsika hoe teniny aminay koa na teniny aminao koa izay mandray androany na efa mandray an'ny tompo dia hitory ny filazantsara zany ny ataontsika tsirairay avy, tsy ny handray foana fa hitory hampafantatra ny olona ny marina sy ny fahamasinana ka dia mampirisika antsika zany ary tsy ho ahy ihany hozy izay mahatonga anazy hiteny eto fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Zay zany le hoe mampirisika ny famakiana tenin'Andriamanitra. Ho an'ny izay mbola tsy mahafantatra mihitsy moa zany, misy zany ny olona hoe izao ianao vao hoe manomboka manaraka an'i Jesosy dia mampirisika foana zay hoe aza kivy manomboka mamaky aloha ny tantaran'i Jesosy manomboka Matthieu, Marc, Luc, Jaona ny asan'ny apôstôly dia afaka mamaky ny testameta vaovao izay antsointsika amin'ity zany izay nosoratana ho an'ny testameta vaovao taty zany ahafantaranao iza marina moa zany Jesosy Kristy resahana eto zany izay arahako eto. Zay mahatonga an'ilay hoe aty amin'ny Timoty aty zany no ampaherezana antsika. Teny nosoratan'i Paoly izy Paoly raha verina zany izy moa le Paoly satria any amin'ny asan'ny apôstôly any no tantaran'izany. Rehefa tonga ny fanahy masina tonga Paoly dia tena mpanenjika ny kristiana noho ny maty Jesosy zany dia nanomboka amin'izay nanomboka nitory ny mpianatra dia nampahafantatra hoe misy an'izany Jesosy zany hono tena velona nandresy ny mpahafatesana io arahana. Dia ny jiosy tsy nanaiky, le jiosy efa nafantatra tary amin'ny testameta taloha tary zany satria izy nieritreritra hoe izay no natsoin'ny tompo dia tsy nanaiky izy satria Jesosy dia niantso ny olona rehetrarehetra nanolotra ny tena ho an'ny olona rehetra hozy izy. Dia Paoly miteny matetika izy, izaho hozy izy dia apôstôly izy zany tsy niaraka tamin'ilay apôstôly izay natsoin'ny tompo tamin'ny voalohany fa nihaona tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'ny Damasika Paoly dia nisehono izaho ilay Jesosy enjehanao. Paoly tena mahafantatra ny tantara mihitsy amin'ny testameta taloha io dia niteny mihitsy hoe izay niza tady hanapotika an'io filazana momba ny hoe izao ny tantaran'ny zanak'Israely dia enjehana zareo mpanoratra sy ny fariseo. Zany mahatonga an'ireny hoe manoratra izay hoe mila mitandrina isika zany hoe mahafantatra loatra ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mahafantatra an'i Jesosy, tsy mahafantatra an'i Kristy na tsy mahafantatra ny fanahy masina
dia lasa mpanenjika dia lasa fahavalo indray ary. Dia izay Paoly tena nanao an'izay mihitsy hoe nanenjika. Fa noho ny niaona tamin'i Jesosy izy dia tena hoe za ozy Jesosy ilay Jesosy Kristy enjehanao io. Noho ny nandray an'i Jesosy izy nandritsy ny 3 andro sy 3 alina izy tena hoe nifady hanina tsy nisakafo jamba mihitsy izy zany tamin'izany. Dia nisotran'ny tompo izy dia natao batisa tamin'ny ranobe izy dia nandray an'i Jesosy mihitsy dia nanomboka teo izy nitory. Ny mpianatra sasany ary natahotra hoe ty ranamany ty dia ilay mpanenjika antsika ty, zany ny taratasy azon'izy io nahoana izy no andeha indray hoe hitory an'izany Jesosy zany, fa niseho niresaka tamin'ny Petera sy Jaona izy tany Jerosalema dia hitan'zareo mihitsy hoe tena Jesosy nitoriany ary Paoly no tena hoe lasa nitory ny tenin'Andriamanitra eraka hoe tonga taty Eropa ary nitory tamin'ny jentilisa zany. Dia raha mamaky tsika, zay zany no tiako ampirisiana antsika, hovakiana ihany moa zany ny sasany amin'ilay satria tena izay mihitsy ny tena tiany tompo ampahafantarina hoe vakio io fa ny teny nampaherezan'ny tompo an'i Timoty dia tena teny tsara ary ho antsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy mamaky an'itony tsika zany dia tsy mahafantatra hoe iza marina moa zany ilay Jesosy Kristy toriana io. Ary io ihany no toriana eto, ny fahamasinana sy ny fahamarinana izay ambary eto hoe ho avy Jesosy dia ilay zavatra efa nitoriany ireo mpianatra izay nahita mihitsy. Nahita tahaka ny tataon'i Paoly zany nahita mihitsy hoe izaho nahita mihitsy ilay Jesosy Kristy io dia tianay zany tsirairay avy koa izay zany dia nahitako amin'ny fiainako amin'ny zavatra ataoko dia nisehon'ny tompo nampahafantatra ny tompo hoe izaho ilay Jesosy Kristy velona nandresy ny fahafatesana. Dia hovakintsika ny andinin'ny toko 7 amin'ny Timoty 2 ihany raha vakiana fotsiny ary ny tenin'Andriamanitra dia efa mazava mihitsy ny tiany ambara fa hovakintsika tsikelikely izy fa ahafahantsika manambara ny sitrapon'ny tompo zany. Vakintsika ny toko 7 ny andinin'ny 1 dia ajanontsika amin'ny andinin'ny 7 aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Eto zany ny lohateny ny amin'ny fiemorana ny amparany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa aoka ho fantatrao izao. Za zany ny tenenin'i Paoly mantsy an'i Timoty. Any amparany any dia hisy andro sarotra. Any amparany any zany tamin'izany Paoly nefa nanoratra efa 2 taona lasa amin'izao natsoina izay mahatonga hoe amin'izao andro izao natao hoe andro farany. Io zany mbola averina foana tsy farandro. Ny olona miteny hoe farandro tapitra ny andro rapitra zany dia ho faty eto daholo tsika dia iny no matahotra. Fa andro farany zany andro iomanana hiverina ny tompo ary hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Any amparany any dia hisy andro sarotra ary raha mahita tsika zany dia tena hisy andro sarotra mihitsy zao ny andro sarotra izay nitenenin'ny mpanompony tamin'ny fanahy-masina teo ny amin'ny fahasarotan'ny fiainana indrindra ho antsika malagasy. 2 ny olona dia ho tia tena. Zany tena nitenen'ny fanahy-masina mihitsy teo araka ny tenenay matetika izay mianadahy zany tsy mifampiresaka fa teneniko teo hoe ny fanahy-masina ny teny ataoko hoe 10 minitra sa 10 minitra alohan'ny toriana teo dia ny tenin'ny tompo hoe izao no entinao. Eto zany ny manamarina mihitsy hoe ny olona dia ho tia teny. Tenen'ny fanahy-masina teo zany tandremo ny fitiavan-tena voalohany efa nazavaina teo dia ny tsy faharetana mivavaka ary koa tsy faharetana mamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia hazavaina eto koa zany ny endrika tsy fitiavan-tena izay fantatsika foana hoe inona ilay tsy fitiavan-tena hozy izy. Ho tia vola, ho mpandoka-tena, ho mpiavinavina, ho mpiteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy-tena, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ajano kely eto zany. Ilay zavatra tenenina rehetrarehetra teo moa zany tena efa mazava hoe zany mihitsy ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga anay miteny hoe ivereny vakio eo. Ahafantaranao inona moa zany atao hoe fitiavan-tena amin'ny tompo zany dia nosoratan'i Paoly io be dia be ny tenin'Andriamanitra azo vakiana fa eto zany izay no teniny eto aloha. Dia izy hoe tia fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Io zany mila mitandrina mihitsy eo zany mila fanazavana kely tamin'izany mbola tsy fantatry Paoly akory tamin'izany hoe misy fahafinaretana ohatrany ahoana.
Amin'izao fotoana izao ny cinéma, ny telefaonina, ny internet, ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany hoe ny kilazana kilalao rehetrarehetra, ny jeu de hasard sy ny karazany amin'ny fiteny frantsay dia zany no tian'ny olona. Mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Fafinaretana zany nylay maninona izay no elingelinareo mba fafinaretan'ny sainay zany fafinaretan'ny vatanay zany fa maninona no elingelinareo zay nareo dia efa mi-exagéré averina foana zay fa tenin'ny Paoly tamin'izany efa nafantatra any am-parany any. Azao ny andro farany hiembotra ny olona dia tia ny fafinaretana hozy izy mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy tia mamaky teny, tsy tia maharitra mivavaka fa variana amin'izao fiainana izao rehefa tonga zay zany fampitandreman'ny tompo zay nahatonga anay nasorona tao amin'ny Facebook tao vao tafiditra eo amin'ilay Facebook eo ianao dia lasa misy maharitra adiny 2, adiny 4, adiny 1 ny alina manontolo tapitra eo fa raha hivavaka eo amin'Andriamanitra dia malaina. Ka izay mampitandrina antsika ny tompo amin'ny tenin'ny tompo eto zany 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe manana ny endriky ny toe-panahy an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny. Ireny koa dia raviro. Zay ilay izy antsika zany efa nafantatra daholo ihany efa mahafantatra ihany hoe zao ny tompo izay ny mamaky teny, izay nianatra mihitsy ary ny tenin'Andriamanitra manana endrika ihany mitovy ohatran'ny mety ihany ny fijery ety ivelany fa efa nandany heriny hozy izy. Rehefa saina tena hoe mandray ny herin'ny tompo zany zay ilay hoe hiantso ny tompo avy eo raha mbola tsy nandray ny tompo ianao dia raiso. Any amin'ny Lioka sy ny Matthieu 4 dia miteny hoe izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha mandray an'ny tompo ianao dia nomeny hery dia lasa zanak'Andriamanitra. Dia eto zany mila mandray ny hery, zay mahatonga an'izy hoe rehefa nandray hery ianao zany nandray zanak'Andriamanitra dia mila mivonona, zay mahatonga ny hoe mamporisika hoe mitsangana satria manana ny hery avy amin'Andriamanitra dia roainy devoly. Any amin'ny Efesianina 4 indray zany manao an'izay hoe raisa avokoa ny fiadiana. Misy fiadiana mila fantatra ny tenin'Andriamanitra, ny finoana, ny faharetana, ny filazantsara. Zany mila raisina zany mba ahafahanao miady hozy izy amin'ny asany maizina. Ary tsika tsy miady tsy mitolona, tsy miady amin'ny fanapahana ety amin'izao tontolo izao sy ny hery zany amin'ny fanjakana hozy izy fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Zay zany ny asa voalohany tolona tamin'ny kristianina dia miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia ilay Satana izay tany an-danitra tany te hahita an'Andriamanitra, te hihaona amin'Andriamanitra, te hahaka ny toeran'Andriamanitra no nirahana hamitaka taty. Zay zany hoe fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mila mino zany koa tsika fa izay mivavaka amin'Andriamanitra ohatra tsy maintsy mino aloha fa Andriamanitra dia fanahy. Zay ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, Andriamanitra dia fanahy, fanahy tsara no eo amin'Andriamanitra fa Satana dia fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra eny no hiadivana zany. Ka izay amporisihana antsika fantaro ny tenin'Andriamanitra fa tsy miandry. Amin'ny voalohany tsika mety hoe miandry. Zay zany ny fakapanahy matetika mihitsy. Hoe ilay mpanompon'Andriamanitra iny rehefa tonga eo aminy dia roahany devoly dia nianjera na ilay mpiandry na ilay mpanompon'Andriamanitra fa tsika tsirairay avy samy nomeny hery ho zanak'Andriamanitra. Zay nampirisihan'ny Paoly eto hoe zahako dia nahita ny tompo dia nomeny an'izao dia fantako koa ianao izy mantsin'ny Timoty aza miembotra, aza misalasala fa tehirizo ilay fampianarana omena anao. Alaviro izay olona hoe manana endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny. Misy olona zany tonga dia hitanao ihany ohatran'ny miaraka amin'ny fanompoana fa rehefa tena tonga arak'ilay teny teo hoe andao hiary hivavaka. Zay dia tao anatin'izany mihitsy, ao anatin'ny hoe fiaraham-bavaka fiangonana zany. Fa rehefa tena miteny amin'ilay olona hoe andao tsika hiary tory hivavaka tsy misy tonga ao. Tsy misy maharitra mivavaka zany ny olona na andao tsika mba hivavaka, andao tsika hitory, tsisy tonga fa raha hoe hanao chorale hirahira dia zay tian'ny olona. Na andao hanao fiaraha-misakafo dia tian'ny olona zany fa rehefa tena hoe hiary hivavaka vitsy ny eo raha tena hoe misy ho avy ary. Ka zay zany mila hoe fantarintsika hoe iza moa zany no tena hoe arahanao alaviro hozy izy. Any amin'ny inona moa izy teo? Salamy voalohany tsy miara mipetraka amin'ny mpaniratsira. Tandremo zany hoe tandremo hoe indraindray ianao miaraka hoe mitandremo andao tsika hiaraka ety ihany fa mahasoso tany hoe misaraka amin'ny mpiara-monina. Miaraka amin'ny fiarahamonina ianao fa tsy mifangaroharo aminy mihitsy zany. Zay ilay hoe alaviro hozy izy eto 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala.
dia saran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana marina. Zay zany ny sasany moa zany dia tsy ambara eto intsony fa misy zay koa mila mitandrina zany mpampian'Andriamanitra hoe lasa mety tena iasan'ny tompo, mety tena mifoha fa noho ny fakapanazy zay hoe mila mitandrina mihitsy amin'ny asan'ny devoly zany amin'ny fanahy ratsy dia lasa mpisokosoko fotsiny, lasa mamitaka ny olona, indrindra hianjera amin'ny fanarahana ny vehivavy zany mila mitandrina zany raha fantatsika hoe misy olona hitantsika mpampian'Andriamanitra, mila fantarinao ihany koa ohatranao moa zany ny fomba fiainany, fomba fanarahany ny tompo sy amin'ny fiainany manokana eo amin'ny fanarahana ny tompo. Zany no tiany Paoly tenenina eto. Andiny fahavalo amin'ny Jesosy ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jabra any Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Eto moa zany tsy tantaran'ny Jana sy Jabra tsika fa misy olona Mosesy dia tena nividian'Andriamanitra maoka ny zanak'Israely tao amin'ny Ezipta mihitsy. Fa misy olona zany manohitra, misy miteny hoe tsy hainao iza no arahana izay tsy manaraka an'izany Mosesy zany, fa iza ianao no miseho hitarika ny zanak'Israely indray hoe ianao indray no mitarika. Dia reny ozy izy maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Ny olona rehefa kelikely finoana dia ny manohitra sy mitondra ny olona zany hiala amin'Andriamanitra. Kanefa tsy handroso intsony izy fa ny hadalahany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka an'ireo roa lahy ireo koa. Zay zany arak'ilay teny teo. Tohizako ny famakiana ny teny satria zay no tiako tenena amintsika hoe raha mamaky ny tenin'ny tompontsika na ny teny ato amin'ny baiboly zany dia tsy voahelingelina intsony. Fa indrindra moa zany rehefa mamaky teny sady misy fampianarana amin'izay hoe mangatà ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no tena mampianatra antsika. Tsirairay avy zany rehefa mamaky ny teny. Tohizantsika ny andiny fahafolo amin'ny Jesosy hoe fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoako, ny faharom-poko, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanay, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra. Zay zany misy tsara ny zavatra hoe fitondran-tena nataon'ny Paoly zany, ny faharetana, finoana, fa misy ihany koa fanenjehana. Io efa notenenin Jesosy hoe rehefa manaraka azy izy dia mitondra ny hazofijaliana. Nefa ny tompo nanafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Zay zany ny finoantsika. N'inona fiainantsika manafaka ny tompo. Eto dia miteny amintsika zany raha mbola tsy nanolo-tenan'ny tompo ianao raha mieritreritra ianao voafatotra dia tenin'ny Paoly eto hoe manafaka ny tompo. Any amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahaenina amby telopolo izy dia miteny mihitsy raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka raisiny Jesosy androany fa hanafaka anao izy. Andiny faharoa ambin'ny folo, eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Manamafy an'izay ihany izy zany. Enjehana tsika raha te ho velona, zay ilay hoe rehefa mitory ny fahamasinana sy fahamarinana dia aza gaga raha mifanenjehana, ary ny fanenjehana matetika dia ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny ankohonanao ihany ary. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka kosa dia handroso hiaratsy kokoa sady mamitaka izy no fitahina. Io ilay manambara ny tenin'ny fanahy masina teo ny amin'ny firenena malagasy izao tontolo izao. Miharatsy, betsaka ny miharatsy, ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka dia miharatsy amin'izao faran'izao. Io ilay atao antsoina ihany koa hoe antikristy. Tsy hazavaina lavitra izay fa mbola ho tonga ny fotoana mampirisika antsika zany amin'ny fotoana izay hanazavain'ny tompo amin'izay. Fa nisy fotoana moa zany ny vidéo miseho any afaka mijery vidéo na amin'ny hoe iza ilay antikristy fa mbola asehon'ny tompo matetika amintsika zany ny fiaraha-mivavaka tahaka izao. Andiny fahaefatra ambin'ny folo, fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Zay ilay hoe mila maharitra isika. Amin'izao fotoana izao dia tsy maharitra intsony ny olona fa mila maharitra. Zay ny tenin'ny Paoly eto tamin'ny Timoty. Fahatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay ilay notenenin'ny teo raha vakiantsika zany amin'ny Timoty voalohany, azafady amin'ny Timoty faharoa ty amin'ny andiny voalohany, toko voalohany dia mampiseho ny
Nifa nitaizan'ny bebeny sy ny mamany any Timoty tao anatin'izany hoe soratra masina izany. 2:20 Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Eto dia mampatsiahy ny tompo fa tsika rehefa nandray an'i Jesosy any amin'ny Joela 3 any dia na tanora na ny zatovo ozy izy na ny antitra na ny tsika zany amin'ny taona izay iasan'ny tompo ankehitriny dia ho avy hozy izy ny fanahy masina amin'ny tsirairay avy. Misy ny manonofy, misy mahazo tsindrimandry, misy mahita fahitana. Zay mahatonga an'i Paoly eto miteny hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, Andriamanitra no mamangy. Dia hitantsika teo miara-mivavaka isika dia tonga ny fanahy masin'Andriamanitra manome teny ho an'ny mpanompony tsy misy mieritreritra mihitsy manko hoe mamorona na te ho sarotra moa zany mamoaka an'ilay teny fa ny tompo eto no miteny mihitsy. Averiko tsara izy efa voavavy soratany mihitsy hoe tamin'ny Paoly tamin'izany dia efa niteny izay ilay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa. Raha ny teny amintsika ny fanahy masina dia mahasoa antsika izany. Ho fampianarana hozy izy, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso. Azagaga isika raha misy zavatra raha tonga ny tenin'Andriamanitra ka tsy araka ny fahamarinana dia manitsy izy, mafimafy izy rehefa manitsy ho fitaizana hozy izy amin'ny fahamarinana. Rehefa tena efa miaraka amin'ny tompo indray zany dia mahafantatra ny fahamarinana dia taizainy, karakarainy ianao rehefa ao aminazy fa raha amin'ny fahadisoana tsy araka ny fahamarinana dia hiteny mivantana izy ka zay no mila fantarintsika zany andiny fafito ambin'ny folo hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho ampy fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Rehefa olon'Andriamanitra iny atao hoe olon'Andriamanitra ilay hoe nomeny hery ho zanak'Andriamanitra dia ampy fitaovana, mahalala ny tenin'Andriamanitra, feno fanahy masina dia hanao ny asa tsara. Ny asa tsara dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra mba ho tanteraka, mba ho tafakatra any an-danitra izay ihany ny tanjony. Mba ho tafakatra any an-danitra, mba tsy ho tavela etỳ antany etỳ rehefa tonga ny tompo araka ny teny hoe ho avy izy. Ka raha ho tavela etitsika dia zay no tena mampalahelo. Misy nefa niteny hoe zay nga tsy nandroaka devoly tamin'ny anaranao, zay nitory tamin'ny anaranao, tsy fantatrareo hozy izy ny tompo. Zay no tena mampatahotra ka dia mampirisika antsika zany hahafantatra ny tenin'ny tompo azoto amin'ny fanarahana azy. Hamarana koa ny fampaherezana arak'ilay teny teo zany raha vakiana tsara ny tenin'ny Paoly eto dia tena mampahery mihitsy. Mampirisika anao ako teny nomeny an'i Timoty 5:20 amin'ny toko voalohany dia efa vakiako sasany hoe amin'anaran'i Jesosy hoe koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika ianao na amiko izay mpifatiny fa aoka ianao ho mpiombona fahoriana amiko noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Dia izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina. Mazava eto tena fiantsoana masina zao antso ataon'ny tompo antsika izao zany tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomeny antsika ao amin'ny Kristy Jesosy ary ny fony fahagola. Nahariary izany ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana koa ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Zay no nahatonga an'ilay fankalazana ny Pasika teo raha nijery ianao raha mbola tsy nahita ny vidéo ianao zany tamin'ny heriny amin'ny hoe nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Paoly mihitsy dia miteny ary ny mpianatra tamin'izany foana hozy izy nitory teninay raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa noho Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia fantatsika hoe velona ilay Jesosy izay arahantsika ary nandresy ny fahafatesana niseho tamin'ny mpianatra izy. Ary niseho mihitsy hoe izaho ty mihosakafo aho fa fantatrareo fa izaho ilay nihitanareo nomboana tamin'ny havijanina teny tsy maty fa niteny taminareo aho fa afaka 3 andro dia hitsangana amin'ny maty. Vakiako ihany angamba ny eto amin'ny tohiny kely eto satria mampahery antsika 1:20 amin'anaran'i Jesosy hoe ny amin'ny filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitoro sy apôstôly
ary mpampianatra ny jentilisa. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao. Koa tsy menatra aho satria fantatro izay izy izay noko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolony ahy mandra-piavin'izay andro izay. Hitanao nanolotra ny zavatra mahatahiry hozy izy nandray zany misy hoe ny zavatra natolotra, nandray zany Paoly. Nandray izy tamin'ny eo tamin'i Jesosy ka tsy menatra sady tsy atahotra hozy izy. Zay andiny fahatelo amby folo tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema zay fandrenareo tamiko. Teny tsy misy kilema zany teny amin'ny teny frantsay hoe sainte na saine doctrine. Saine doctrine zany teny hoe tsisy kilema, tena hoe zavatra tsara. Jesosy Kristy zay ny torina sy ny mariky, misy marika izay napetrany izy tamin'ny teny. Andiny fahaefatra amby folo ilay zavatra tsara natolotra anao dia tahirizo amin'ny fampahirizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Voafehin'i Paoly tanteraka mihitsy fa ny teny Jesosy Kristy nandresy tamin'ny fahafatesana dia miseho amin'ny fanahy masina. Le fanahy masina io nomeny antsika. Dia toizako ihany zany izy satria mahasoa antsika mahafantatra ny tenin'ny Tompo alohan'ny hanolorantsika ny tenantsika zany eo amin'ny Tompo. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovo Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araky ny filazan'ny tsara toriko, izay aretako fahoriana hatramin'ny fifatorana azy toy ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba ahazon'ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Zay ny antony itenenana amintsika zany hoe tahaka ny tenin'ny Paoly hoe raha voafatotra ianao dia androany atoloran'ny Tompo ny tenanao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao raha ny Tompo nanafaka anao. Matoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika dia handahantsika kosa izy. Fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola matoky ihany izy satria tsy afaka handany tenany izy. Zany tena tsara mihitsy ny tenin'ny Tompo amin'ny fanarahana azy zany. Dinganiko ny eo ampovoany eo satria andeha hanao ny fanoloran-tena tsika alohan'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo zany fa mampirisika anao hamaky. Tonga dia raisiko teny amin'ny andiny faharoa amby roapolo zany amin'ny toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe manjotsira ny filan'ny fahatanorana ary niezaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Zay zany tsika izay samy mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny mitady an'ny Tompo tokoa, zay mahatonga an'ilay mampirisika foana hoe ho an'izay tena mitady an'i Jesosy, ho an'izay fantatra ao fa mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana dia mitadiava hozy izy. Ataovy hoe izay tombon'ny finoana sy ny fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny Tompo vaoka ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome fivibahana azy mba hahalalany tsara ny marina. Zay le teny eto hoe fotoana zao hiverenantsika amin'ny Tompo. Raha nandahy Jesosy ianao hatramin'izay zao ianao vao maheno ny tenin'ny Tompo dia mibebà. Fa angamba hozy izy Andriamanitra hanome fibebahana azy mba hahalalany tsara ny marina. Ahita ny marina ianao dia ny marina hozy izy hanafaka anao, zany tenin'ny Tompo zany. Dia ahody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambo belona hanao ny sitrapony. Ny devoly no mamatotra ny olona. Tena ataony sambo belona mihitsy zany hanao ny sitrapon'ny devoly. Ka raha mbola mieritreritra moa zany voafatotra tsy nandray an'ny Tompo zay hoe mandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy, dia fotoana izao hanoloranao tena ka atolorin'ny Tompo ny tenanao. Hivavaka tsika
tsy hanao fanontaniana zany, satria moa tsika zany amin'ny vidéo amin'ny fotoana mety mampety azy dia mety hoe mifankahita. Fa ianao hamaly, efa nandray an'i Jesosy ve ianao ho tompo sy mpamonjy tsy le hoe mpamonjy fotsiny dia handray fitahiana fotsiny fa tena ho tomponao koa dia hanajy azy ianao zany. Dikany hoe tompo de manajy, tena manaiky ny tompo zany tsy ho tia tena araka le teny teo fa hanolotra ny tenantsika ho an'ny tompo dia raiso izy. Fa hamaly anao izy, hamindra fo aminao izy ary sahia hozy araka le teny teo androaka ny devoly satria ny devoly dia manao sambelona mihitsy amin'ny olona zay tsy manana ny tompo. Na ianao zany ao am' Jesosy na ianao amin'ny tompo na ianao amin'ny devoly zany ianao Satana, azafady dia mila manapa-kevitra ianao androany fa hivavaka isika, hivavaka izay dia anjaranao zany ny manolo tena ho an'ny tompo dia mamporisika anao hanolo tena ho an'ny tompo. Hivavaka isika, raha mbola tsy hanolo tena ho an'ny tompo ianao zany dia ataovy mivavaka ao ho fanoloran-tena sy ho fibebahana. Hivavaka isika tompo. Eny ray Jesosy Kristy tompo, maheno ny teninao zay dia menatra ary indrindra matahotra ihany koa. Fotoana tokoa zao tompo, ianao no miteny aminay, ny teninao dia tsy hiverina foana aminao fa tena hiasa ka na dia anankiray ihany ary ankehitriny manolo tena dia araka ny teninao teo fa faly ianao any an-danitra any, hisy fifaliana any an-danitra any ka dia mpanomponao n'iza ankehitriny manolo tena, handray anao tompo sy mpamonjy, hanaja, hazoto hitady anao, hamaky ny tenin'ny sitraponao tompo dia raiso Jesosy fa ianao no mandray azy. Zay dia fitaovana fotsiny araka ny tenin'ny Paoly aoka ianao no raisiny androany ho tompo sy mpamonjiny ka dia misaotra indrindra ny amin'ny fanoloran-tena. N'iza manolo tena ho anao, n'iza nandray anao Jesosy dia tena omenao tokoa, omenao hery araka ny teninao ho tonga zanak'Andriamanitra ka dia misaotra mandray ny mpanomponao, misaotra n'iza manolo tena androany dia misaotra indrindra tompo fa mihaino ianao any an-danitra any ka dia misaotra satria fifaliana ho anay, fifalian'ny lanitra, fifalian'ny anjely zany fanoloran-tena zany voninahitra ho anao irery ihany tompo misaotra mandray ny mpanomponao, misaotra mamindra fo ka dia mamelà ny heloky ny tsirairay avy. Esory izay tsy hanao rehetra, esory ny fatorana tamin'ny Satana sy ny devoly izay mbola didina sy rohana amin'ny anaranao Jesosy, sakanana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy miretrako fa ny ranao tena manadio ny fanenao masina ho amin'ny tsirairay avy dia mivoninahitra ao izy seho hatramin'izao koa mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra amin'ny famindrapo, misaotra mandray anay mandrakariva, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny, misaotra amin'ny fanoloran-tena raha nandray an'i Jesosy ianao zany dia aza gaga fa hamangy anao izy amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia hamangy hanafaka anao izy ary ho hitanao ny voninahiny fa ataoko samihafa hozy ny tompo. Ho hitan'ny olona, ataoko hitan'ny olona mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo anahy. Raiso amin'ny tenany izay le hoe raisintsika amin'ny teniny koa ny tompo. Raha fantatrao ny teny dia ny teny manafaka anao dia teniny zany dia raisintsika amin'ny teniny zany fa tsy tahaka ny teo aloha intsony tsika fa olom-baovao lasa ny zavatra teo aloha dia fiainam-baovao indray zany no raisintsika. Nomana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tsika asa rehefa niomana ianao zany fa ny teny izay andraisantsika ny anorenantsika ny teny dia ao amin'ny Korintianina voalohany ny toko faha 1 dia ho vakiantsika ny andininy 17 ka hatramin'ny 15 aloha dia hivavaka isika alohan'ny andraisantsika ny teny ny rahan'i Jesosy, ranom-boaloboka sy ny mofo tsy misy masiratsira zany. Hitsangana antsika hiomanantsika amin'ny andraisantsika ny tenin'ny tompo ny fandraisana fanasan'ny tompo azafady vakiana amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo.
Mivavakantsika tompo. Iny tompo, misaotra anao izay Jesosy satria ianao tokoa nanolotra ny ranao ho fanavotana, ho fanadiovana. Ary ianao tokoa, ny tenanao izy ianao no nidina avy any an-danitra sy tahaka ny mana izay nohan'ny razanareo tany anefitra, fa ianao ilay tena Jesosy Kristy tonga nofo, ilay teny tonga nofo manome anay aina, manome tanjaka, manome fahasalamana miaro anay amin'ny loza sy ny asan'ny Satana, ary ny ranao soa manadio. Ny ranao Jesosy izay sotroinay, ny ranao handoro izay tsy anao rehetra ao anatinay, na aretina, na valanaretina, na tsimok'aretina, inona fa torana ataon'ny Satana, ka misotro ny ranao izay ankehitriny dia ianao hanadio anay, hanavao anay. Dia misaotra ny tenanao, misaotra ny ranao izay omenao anay. Misaotra indrindra Tompo amin'aranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Fa na ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Raisitsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izany koa ny ranom-boaloboka. Raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia sotroina amin'ny anaran'i Jesosy ny ranon'i Jesosy Kristy. Amen. Vavaka isika Tompo. Misaotra Tompo, misaotra anao izay te hideranao tokoa izay te hankalaza anao amin'ny voninahitra rehetra. Satria ianao dia any an-danitra any nefa dia mahita anay etỳ an-tany etỳ. Misaotra ny nanoloranao ny tenanao ho famonjena, ho fanavotana. Ka niza Jesosy mahita nanatrika izao fotoana izao mbola tsy nandray anao. Indrindra nisotro ny ranao, nandray ny tenanao Jesosy ho fihinana, dia ianao handray azy, hanolontsaina amin'ny fahendrena, hamangy azy. Fanahy-masina midina ianao vangio, fanahy-masina ny mpanomponao tsirairay avy, indrindra dia nanolo-tena sy nandray anao androany. Dia misaotra koa ianao, misaotra anao koa izay ny amin'izao asa izao tanteraka izao dia voninahitra fianaranao irery ihany. Enga izany isehoany voninahitra ao, ka dia na dia iray tokoa aza no mandray anao androany dia feno fifaliana any an-danitra any, tahaka ny fifalianay ankehitriny mandray anao Tompo. Dia misaotra mitahiry anay tsirairay avy, tehirizo ambany elatrao Jesosy, tehirizo ambany fitahianao ny ranao soa andakitra anay, hainao masina momba anay. Dia misaotra indrindra momba anay tsirairay avy, amin'ny asanao, ny amin'ny asa fanompoana, ny amin'ny fiainanay tsirairay avy, ny ankonanay apetraka aminao, ny asa fitadiavana, ny fianakaviana, indrindra ho voninahitra ny fiainanay manomboka izao koa mandrakizay. Ka dia amin'aranao no naovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo tsika ry havana tanteraka amin'ny fotoana androany. Engany tsy hiverina amin'ny Tompo ny teny rehetra fa hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Izay mianadahy dia manao velomanao amin'anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny Tompo izany. Raha mbola tsy tonga ny Tompo ka mbola entintsika tsirairay avy dia eo netindray tsika izany amin'ny sabotsy heriny araka ny teny teo izany efa amin'ny 6 amin'ny 7 alina aty Eropa izany ny fiaraha-mivavaka isaky ny sabotsy. Manao velomanao amin'anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.